Hey, fa miarahaba-tsika rehetra kialana sa tonga sondro eto amin'ny pejy no fangatahan'olona maromaro anankitelo zany na dimy teo dia nanapa-kevitra nanao horonan-tsary an'ity resaka ity. Le fanontaniako tamin'izay dia hoe fa maninona rehefa manompa dia misy ifandraisana amin'ny vehivavy foana ilay opa. Dinihony zany toy ny hoe masosotra fananaam-behivavy kosa ianao dia io moa zany tsy dika teny hoe masosotra ny foko efa ory fa amin'ny dika teny le azonareo le dia eo koa le hoe tavam-pahanana andreninareo kosa ranganareo tavam-pahanana avanao ianao tavam-pahanana alika koa bosarina bavy lehilahy manao zipo koa izy zany tsy vanina manao toetram-bavy be koa zany raha lehilahy. Zavatra anankiray koa mahagaga tamin'ireo zavatra notanisaiko rehetra ireo dia samy zavatra tsisy foin'ny lehilahy daholo ireo, na le taovam-pananahana na le zipo kelinay vehivavy na ny anna baviny na ny reniny indrindrindrindra tsy foin'ny lehilahy mihitsy ny reniny fa tsy ny taovam-pananahana koa na ny havany arany samy tsisy foin'ny lehilahy ireo dia nefa izy mety izay koa ngamba ny anton'le opa ngamba tsy haiko tsony tsy fantatro zay. Sady le izy na tsisy teny arany zany hoe tsisy teny mivoaka ny vovanao arany fa vao mainao an'ity fotsiny ianao tonga dia kopy marary any aiko any zany. Aty Frantsa zao vao misy mifampiklaksona dia tonga dia kopy ndray gasy zany amin'le tiriri mampieritreritra hoe mba ohatry ny ahoana indray ary hoe ary mba ampifamadihana indray le izy dia mba hoe ny lehilahy indray nazonareo hoe nareo koa zany dia malemilemy mikirozaroza ohatra nareo koa zany biby ohatrany tadidio koa fa samihafa nopa sy ny hoe teny ratsy mbola zavatra hafa indray teny ratsy le toy ny hoe firaisana ranofo koa zany fiainany zany ka oay latsaka anaty lavaka le telefôna nako firaisana ranofo dia ndraindray le izy tapahany ena tenatena dia tonga dia hoe mafana be koa zany andro zany firaisana zay hoe ohatra mampiteniteny foana amin'ity andro alahady ity le izy zay hoe veloma daholo dia oroka mamy.